Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny 17 Janoary 2024 ny fanamafisana ny hetsika vaksiny polio ho famongorana tanteraka io aretin'io eto Madagasikara. Aretin'le fakozatra azo avy amin'ny fahalotona sy ny fanaovana tsirambina ny fahadiovana ny polio. Raha ny tatitra ny tompona andraikitry ny fahasalamana, efa kely sisa ireo trangana aretina misy eto Madagasikara raha nahitana 5.3 hetsy izany ny taona 2027 ny hena 7.30 kosa ny taona 2022 lasa teo. Ny zaza vao teraka hatramin'ny faha 9 volana no atao vaksiny ary efa nisy hetsika 10 ny totosaina nanomboka ny taona 2022 ary mbola hisy hetsika 10 ihany koa ho amin'ity taona ity. Izany hoe manodidina ny 20 eo izany ny hetsika fanaovam-baksiny atao hanafoanana tanteraka io aretin'io eto Madagasikara. Raha ny fantatra mantsy firenena efatra sisa maneran-tany no misy ity aretina ity dia ny Afghanistan, Pakistan, Nigeria ary Madagasikara. Eo am-pikarakarana ny fangatahana ny filazana ofisialy ny tsy fisian'io aretina polio intsony eto amintsika. Ny vondrona iraisam-pirenena kosa nefa miara-misalaha amin'ny firenena malagasy amin'izany. Araka ny nambaran'ny tompona andraikitra voalohany momba ny fahasalamana eo anivon'ny UNICEF dia mbola misy sakana vitsivitsy ny fanatanterahana io hetsika fanaovam-baksiny io eny amin'ny faritra lavitra ny tanan-dehibe noho ny fandalovan'ny rivo-doza, ny fahatapahan'ny lalina sy ny fisian'ireo traboina marobe. Nanentana ny mponina mba hitondra ny zanany hatao vaksiny eny amin'ny CSB ny mpiasan'ny fahasalamana. Nilaza ihany koa izy ireo fa misy ny fanakekezana ny mponina amin'ny fidinan'ny mpanao vaksiny eny amin'ny faritra be olona ary manao izany vaksiny izany. Tonga nanotrona ny lanonana fanokafana amin'ny fomba ofisialy io hetsika io tetsy Ambatomaro ny lehiben'ny faritra Analamanga, ny solotenan'ny fanabeazam-pirenena, ireo mpiara-miombona antoka vahiny manohana sy manome tantsorika amin'ny famatsiana ny vaksiny toy ny UNICEF, USAID ary ny OMS. Mahamaim-poana ny fanaovana io vaksiny io saingy misy koa ireo ray aman-dreny tsy mankasitraka ny fanaovana izany. Ho an'ity sekoly nandray ny fotoam-panokafana amin'ny fomba ofisialy ny hetsika fanaovam-baksiny ity ohatra zao dia mifanasaka ny isan'ireo ray aman-dreny manaiky sy mandahy ny fanaovam-baksiny raha toa ka manodidina ny 20 ny mpianatra mianatra ao amin'ity sekoly ity. Anjaran'ny dokotera sy ny mpiasan'ny fahasalamana ny manendana ny mponina amin'ny vaksiny noho izany saingy malalaka ny safidy ho an'ireo ray aman-dreny manaiky na mandany hanaovana izany vaksiny izany amin'ny zanany.